Ny environnement iainantsika raha te hanana résultat hoe ambony be tsika hoe hitovy amin'ny any Europe na ireo pays efa développé dia tsy mipermettre atsika hahatratra an'izay tanjony zay raha ny environnement iainantsika satria efa tsy mitovy tsony ny niveau. Misy lacune n'accumulé zaza malagasy mandritra ny 14, 15, 16 ans, 2 séances par semaine, un match par mois. Nefa ny zaza vazaha 14, 15, 16 ans, séance tous les jours de la semaine, un match tous les week-ends, et pendant 3, 4 ans zany mi-accumuler expérience ngeza be mihitsy ny any. Resahana teo Cédric le resaka hoe fizarana andraikitra ny isan'ny fanjakana mitodika aminareo mirahalahy hoe inona ny tokony ho anjara andraikitry ny fanjakana ary raha efa napetraka hoe anisan'ny tokony vaindohan-draharaha ny fanatanjahantena, inona ny zavatra tokony hapetraka eto amintsika? Ya, marina tokoa, marina tanteraka mihitsy ny voalazan'ny Cédric teo. Raha ny fampandrosoana ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny na ny baolina kitra manokana ny resahana dia tsy vitan'ny fédération fotsiny. Fédération nge amin'ny lalàna dia hoe délégué du pouvoir ny ministère ny fanatanjahantena sy ny tanora, zany hoe mpanatanteraka. Ka eo no olana satria inona moa no tanterahan'ilay fédération raha tsy manana politika fampandrosoana ny fanatanjahantena ny fanjakana, hatreto aloha tsy misy fa dia samy manao izay saim-pantany ny fédération. Voalazan'ny Cédric teo hoe na ny fotoana anaovana fanatanjahantena tsy misy tsy ampy, tsy hoe tsy misy fa tsy ampy satria raha ny sekoly zao eto Madagasikara dia vao hitantsika teo fa ny tsy miankina dia manana ny fandaharam-potoana tsy ampitoviany amin'ny fanjakana. Ny ankamaroan'ny sekoly taloha dia ny alakamisy hariva natokana ho anaovana fanatanjahantena. Izao tsy fantatra, ny sasany alarobia hariva ny tsy mianatra, sasany alakariva ny tsy mianatra, ny sasany moa dia tsy misy fotoana tsy ianarana fa dia raha misy malalaka dia tsy anaovana fanatanjahantena fa aleo manao korona informatika na muzika ampanaovany ray aman-dreny ny ankizy satria ilay fanatanjahantena dia tsy miantoka ny hoaviny ankizy aloha hatreto. Voalazan'ny Bolida teo hoe be dia be ny foto-drafitrasa any Egypte, tsy any Egypte ihany fa maketsaka kely tsy Maurice tsika, La Réunion, Mayotte dia mahita zany fa tena apetraky ny fanjakana amin'ny toerana tokony hisy azy ny fanatanjahantena. Tsy vitany hoe fialam-boly fotsiny na hoe fiarovana ny voninahim-pirenena fa tena miantoka ny hoavin'ny tanora araka ny lazain'ny Cédric teo hoe mety any amin'ny fanatanjahantena nisongadina sy avitan'ilay tanora ny fiainany. Ka izay zavatra telo izay mandrafitra ny fampandrosoana ilay izy nge tsy misy mystère. Foto-drafitrasa, fanofanana dia faninanana na championnat hozy tsika. Izay ihany no lalana makany amin'ny fampandrosoana. Inona amin'ireo no ataon'ny fanjakana, inona amin'ireo no ataon'ny fédération, efa mazava ny andraikitra ngeo anatin'ny lalàna. Ny fédération efa manana voafaritra tsara ny andraikiny hoe tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy mikarakara faninanam-pirenena ny tanora lehibe, tsy maintsy manao assemblée générale le sataona sanoana manao tatitra amin'ny ministère hoe inona ny nataony, inona tsy nataony. Misy sazy voalaza ao anatin'ny anina ho an'izay tsy mahavitany izany fa voara-maso araka ny lazain'ny Cédric teo ve zany hoe vita daholo ve zany andraikitra rehetrarehetra zany voalaza tao anatin'ny Coréenne koa zany hoe inona no tokony ho ataon'ny fanjakana. Taloha tamin'ny andron'ny Inga Peter Schnittger tonga teto dia nitondra projet izy hoe hampandrosoana ny baolina kitra manokana. Tao anatin'izany ny fanofanana mpanazatra mbola be dia be ny hitantsika mbola perinasa amin'izao fotoana izao, anisan'izany Maître Abdou
ny zavatra nangatahana tamin'izany hoe omena diplôma ireo mpanazatra reo rehefa vita ny fanofanana ary de hoe horaisina ho mpiasam-panjakana nolavina moa le izy tamin'izany hoe olona mpanazatra mpanao baolina ve de horaisina mpiasam-panjakana de hitantsika amin'izany raha mitentsika hoe ataovy lara-pahamehana ny fanatanjahantena de zany nefa ny zava-misy hoe lara-pahamehana tokoa ve le izy tena misy tena fahavononana tokoa ve ametraka an'le fanatanjahantena eo amin'izay toeran'izay raha lara-pahamehana ny fanatanjahantena de tokony alahatra hitovy amin'ny hoe raha manana manao fotodrafitrasa ny fanjakana manao sekoly manao hôpitaly de tokony hitovy amin'izay koa izy hoe manao stade na manao fotodrafitrasa afaka anaovan'ny vahoaka fanatanjahantena fa be deabe ny zavatra tsy mindrindra amin'izay lafin'izay raha ohatra fotsiny tsika eto Antananarivo zao eto Antananarivo tamin'ny taona 7 no efa nahazo vola avy amin'ny FIFA ny fédération anaovana siège de saika atao teo Mahamasina moa le izy taorinan'ny tribune teo Mahamasina teo fa de tsy nanaiky ny fitantanana ny tanàna Antananarivo hoe tsy mila an'izany ka voalazan'ny bolida teo hoe tena nampanantena ny filoham-pirenena vanao zavatra de mahavelo mpanantenana fa ny manahirana de samy resaka daholo fampandrosoana fanatanjahantena fa tsy de hita hoe aiza ary no atomboka anao fotodrafitrasa ve anofana teknisianina ve anao championnat ara-dalàna fa ny lentan'ny championnat tsy miakatra raha tsy avy ety ambany fa hitantsika ohatra hoe mety ny lazainy bolida teo ny akademia ny antsika zany inge tsy ho vitan'ny fédération amin'ny hoe vola eo am-pelatana no anangana an'izany fa tsy maintsy miainga amin'ny fanjakana ny fampirisihana ny olona zay manana na entreprise afaka manao an'izany hitantsika ny akademia ny antsika nisokatra tamin'ny volana septambra ray sy 2 de nikatona tamin'ny 1 sy 2 ary na ny lentan'ny mpilalona tamin'ny Adjessaia araka ny lazainy Cédric teo rehefa miakatra le taona de midina ny avo teknika raha nandeha nanao tatsy fifaninana africaine ny Adjessaia sy ny akademia antsika de resin'ny ekipan'ny tampon Saint-Denis ngamba izay enina noray voaingana zany fa tsy elakory de hitantsika amin'izany fa ilaina le fanofanana sara amin'ireny fa tsy vahaolana raha raisy roa fotsiny koa no isany satria mety ambony le mpilalao mivoaka avy eo fa le manodidina nefa tsy manaraka le avo teknika de tsy mandroso ihany le izy rehefa avy eo mbola teanao kely any i Sylvain miresana teo tokony isy lara-pahamehana inona ary zany tokony ho lara-pahamehana amin'ireo le sehatra maromaro tokony isan'ireo ny fifananam-pirenena ny fanofanana sy ny rehetrarehetra manodidina inona ny tokony ho lara-pahamenana betsaka aloha ny zavatra tokony ho arindra le voalazako teo le fandara-batorana ny tsekoly manarak'izay de fotodrafitrasa le manao baolina nge tsy misy ankizy na tanora tereny fa rehefa misy toerana ilalovana eo de manao izy manarak'izay rehefa hitanao hoe mana-talenta izy de tonga ry Cédric tonga ry menakely manao ny encadrement n'le ankizy mampiditra azy any amin'ny club na manao zay tokony atao fa raha tsy misy ny fotodrafitrasa voalazako teo ny kianjan'ny Mahamasina kianjan'ny Mahamasina taloha nisy kianjan'ny fanaovana baolina kitra roa nisy fanaovana tennis nisy dojoana judo sy boxe sy haltérophilie nisy terrain-na baskety handball volley ireo rehetra ireo de mikatona amin'izao fotoana zao sasany moa efa rava ny sasany tsy omena amin'izay olona tokony ampiasa azy ny fotodrafitrasa nisy vavolombelona zany Cédric any amin'ny FC 67 City de terrain com zay na fanaovana de lasa tsena ka zay aloha hoe lahara-pahamehana tokoa ve le fanatanjahantena tsy ny eo amin'ny com ihany
fa ny eny Ivato ny zay tsenana Ivato vao namboarina dia fanaovana baolina kitra, ny any Behenjy nanaovana tsena ihany koa le kianja fanaovana baolina kitra ka zay ny ataoko hoe tsy an'ny fédération irery ny fampandrosoana ny fanatanjahantena fa miankina indrindra amin'ny politika am-panjakana raha tena vonina hampandroso izy dia zay aloha ny tokony hojerena. Menakely, raha ianao no manana ny fahefana androany, raha ianao no manana fahefana afaka manova androany, ina novainao ho an'ny baolina kitra? Ny baolina kitra aloha tokony miainga avy amin'ny zaza satria raha ny fahitako an'ny La Réunion mipetraka ta La Réunion 15 taona tana La Réunion nindreo zany avy amin'ny teny Cédric teo hoe nindreo aty nitsika Madagasikara 2 fois par semaine ihany manao entraînement dia le zaza zany tsy afaka za sira fa à partir ny 22 ans vao matotra tokoa. Par exemple ohatra hoe ny bariatsika farany teo iny raha mijery nareo atsika anisany zokizokiny ihany satria taratara ihany antsika momba an'io fa nitako aloha araka ny teninao teo hoe raha ohatra ka za maminova io androany pourquoi pas tsika tsy mandalo amin'ny système La Réunion. La Réunion zany rehefa amin'ny efatra tsisy école mianatra après amin'ny efatra zany dia vita ny amin'ny efatra tsy obligé foot ihany izy dia vita amin'ny efatra samy manao entraînement na ny sport na miazakazaka rehetra na La Réunion avec projecteur. Io koa le sécurité zany tsy mitovy amin'ny sécurité Madagasikara zay mahatonga hoe entraînement mahampy satria avy mianatra i école rehetra lundi à samedi tsisy mianatra à partir ny 14 à 16 heures dia iny zany lasa samy manao ny azy sport La Réunion fa aingany zay ny teny hoe sport ny teneniko zany tsy question de foot ihany zay ny zava-dehibe koa raha ohatra ka araitsika zay zavatra zay. Par exemple nampiako azy fotsiny le teniny le mandreny tato hoe momba le terrain zay mitodika amin'ny Dego satria nandeha ta Dego nitady zoera teo sahirana be tsy nahita satria Dego zany ny terrain nesorina natao trano fa raha ny coupe du monde ohatra hoe coupe du monde tany Allemand raha hitanareo trano reny nesorina natao terrain zay zavatra zay manahirana be. Cédric Zokibe Menakely moa teo ny teniny hoe par rapport ny CAN La Réunion zay zany le karazana solution tokony hoentin'ny fanjakana le zavatra ohatr'izay créena an'le environnement ahafahan'le ankizy miaina an'le sport fa raha ohatra ka raisitsika zao La Réunion ngambany tsy haiko hoe firy nisan'ny mairie any La Réunion fa isaky ny mairie ngambany misy terrain efatra farafahakeliny any La Réunion dia ny eto amintsika nefany terrain any Alarbi raha eto Analamanga Alarbi Mamasina LGco tsy haiko hoe aiza koa ny ambiny dia rehefa mitady kianja ohatra zahay avy any amin'ny club anaovana entraînement mandeha makeny amin'ny stade Alarbi ianao dia efa fosano mikotranao rehefa samedi matin ilaharana zany le terrain DPDB nefa ny club mitady fa tsy ampy tena tsy ampy le infrastructure dia normal raha ohatra ka tsy manana le opportunité le ankizy efa aveo hivoatra 2 séances isan-kerinandro tsy ho ampy mihitsy ampivoatra ankizy anankiray satria anatina semaine ray ianao tokony mavita mampianatra volet teknika, taktika, fizika, psychologique tokony séance anankiray ane raha ohatra ka 1h30 isanandro ny azonao efa zavatra ngeza be zany fa lasa mionona fotsiny amin'le hoe zay misy eo zany no ianteherana dia tsy tratra akory le tanjona apetraka rehefa aveo dia zay zavatra zay zany no mila jerevan'ny fanjakana par rapport an'le création an'le environnement au niveau national aloha ahafahan'le ankizy mipratiquer an'le sport création na infrastructure koa rehefa aveo ahafahan'le ankizy manana opportunité milalao sy hoe akaiky kokoa anazy le ilalaovana an'le taranja. Manarak'izay reny olona igérer an'ireny infrastructure reny manahoana apetraka amin'iza le izy ankinina amin'iza le izy inona ny statut an'le infrastructure tokony jerevana daholo rehefa mipetraka izay rehetrarehetra izay aveo dia tokony manana
ankizy maro be tsika manana club maro be vaovao mitsangana dia miakatra ho azy le niveau an'le ankizy rehefa avy eo a ny championnat miakatra ho azy ihany koa rehefa avy eo a fa tsy azo atao ambanin'ny danja koa nefany a ny fampiofanana ny mpanazatra ny même na ny président ana club arany a tena mila hofanina koa eto amintsika satria be dia be ny président ana club tsy manana vision akoriny izy fa mieritreritra hoe manam-bola fotsiny a dia zay andaniko an'le volaka eo fa un club a tokony manana ny identitéany manana ny visionany hoe hoentina makaiza le club rehefa avy eo ahoana no fomba hitondrana n'iny club iny a amin'ity tanjona anankiray ity dia zany zavatra zany mila ampitaina amin'ny olona mandray andraikitra ao anatin'ny sehatry ny baolina kitra ray manontolo mihitsiny mba samy ho sur la même longueur d'onde daholo ny rehetrarehetra dia afaka mandrosotsika rehefa avy eo lentement mais sûrement. Anisan'ny fampanantenan'ny fitoram-panjakana ny anangana ny akademian'ny fanatanjahantena dia hitodika aminareo telo mirahalahy hoe manahoana ny tokony ho fepetra raha resanareo be dia be le fepetra tokony ho raisina, inona ny fepetra tokony ho raisina ary ahoana ny fomba natanterahana azy raha nao an'izany akademian'ny fanatanjahantena zany eto amintsika. Faramarihana kely ohatrany hoe ny INSEP any France zao anisany ataontsika hoe orinasa mamokatra champion, orinasa mamokatra tena hoe akademia mamokatra olona natao amiratra amin'ny fanatanjahantena. Menakely angambana aroso aminao. Eka izy aloha zava-dehibe ny tenen'ny filoha hoe anangana zany école zany fa izy zany tena izy to manangana école isaka ny faritany fa raha ohatra ka ataontsika eto ihany izy lasa taraiky zany le ankizy avy any amin'ny faritany vao hiakatra aty satria indraindray rehefa manao détection ny eto Antananarivo maka avy amin'ny faritra dia tsy mitovy le base rehefa avy eo manokatra amin'ny eran'ny faritany le izy na tsy atao région aza fa faritany efa zava-dehibe satria misy province dia eo zany mba tsy mifanalavitra tsony le zazakely satria ndraindray anao rehefa mandehandeha ny club aty mampiditra olo iray nefa tsy nahazo base zay teneniko hoe tokony hoe mba rehetrarehetra mihitsy no mahazo an'io ary io détection io tokony manomboka amin'ny zaza 13 ans fa tsy hoe tonga dia hiditra amin'ny ohatran'le taloha tonga dia miditra amintsika 16-15 ans tara raha ohatra zay raha avy anambany mihitsy satria tsara ny sady mahay baolina mandala fianarana satria afaka manao ohatran'le tantsirabe sady manao baolina ny ankizy sady mianatra sady mampitombo bebe kokoa ny intelligence ohatrohatran'izay le izy ny fahitako azy satria hitanao ihany raha nahitany iny match coupe d'Afrique iny atsika rehefa ndraindray mivoaka kely le sary amin'ny hoe ny ohatran'ny hoe Carolis zalalenanao centre ndraindray misy mavita manao 4 passes 5 passes razonao tena hitanao efa zavatra fa nandalo tao Antsirabe misy zavatra hita ihany tamin'iny fa dommage zany passe dommage zany ravarava ihany le Antsirabe fa hita ihany vokan'io amin'ny farany zay ya le lazaiko teo ihany moa hoe rehefa miresaka fampandrosoana dia tsy fantatra hoe aiza no hanomboana amin'le izy mahafinaritra ny fitiavan'ny filoham-pirenena izy angamba ny voalohany hoe tena nampiseho hoe finiavana hampandrosan'ny fanatanjahantena fa tokony tsy maika loatra tsika araka ny tenen'ny Cédric Namafisiny Menakely teo hoe manomboka any ambany aloha fa tsy ny sarety indray no alefa alohan'ny omby raha nao akademia dia tsy maintsy efa misy olona voafantana hiditra ao fa tsy hoe zay atao safy be mantsiny hoe zay mpanao fanatanjahantena rehetra dia ho alefao daholo fa efa avo lenta be ny akademia raha ohatra tsika heritreritra hoe hanofana mpanao fanatanjahantena dia andrombaka médaille volamena any amin'ny lalao olimpika ohatra dia izay no ilanan'ny akademia INSEP moa ndrasahany raha oto teo dia betsaka ny atleta gasy ange nandalo teo
ohatra ny directeur général ny sport amin'izao fotoana ireo Zarakoto-Zafy na l'école Ramalala Andrina zay nanao famaranana tamin'ny 100 metatra misy fefy tany a Sydney sy tany Athènes nandalo INSEP dolidolo reny a naka traikefa mba nahafahany zany a nanatsara kokoa ny zava-bitany teto a Madagasikara ary dia hita tokoa fa tena misy elanelana be a ny fanomanana ny atleta taty a sy ny tany rehefa nanao tamin'ny sehatra avoleta be salamy reny izy ka iverenako ihany le teo hoe aleo aloha manomboka amin'ny atsika dia farana any amin'ny Z fa tsika tonga dia netan'le vokatra azon'ny Barea teo a dia te hanao vikina mikipy dia tonga dia ohatra n'iny foana ny vokatra ho azo tsika tsy mamafy nefa tonga dia te hijinja dia mety ho diso fanantenana sala amin'ireny foana satria tsy misy asa atao aty aloha fa tonga dia manantena iotin'ny vokatra fotsiny tsika any amin'ny farany voalaza teo hoe tsy misy fahagagana anke amin'ny fanatanjahanteny raha mpilomano ianao na atleta ianao ka ray segondra no enjehanao apolo taona an'izay vao azonao fa tsy hoe ikotrana foana isan'andro dia rehefa manao championnat amin'ny farany volana dia tonga dia ho fatiky ny zava-bita tsara indrindra eto Madagasikara tsy ho vitanao mihitsy zany fa tsy maintsy misy zavatra asa atao aravina tsara aty aloha zay vao mety afaka manantena hoe hisy vokatra foana tsy ho kisendrasendra no andehanana any amin'ny kanina anao andeha zao tsika amin'ny anomboka amin'ny fanitsanana amin'ny kanina 2021 dia tokony ara-dalàna araka nylazaiko teo hoe tokony matianina na ny fanomanana na ny olona mitantana araka ny voalaza teo dia tokony nolazainy Cédric teo hoe na ny filohan'ny liga aza na ny mpanao gazety koa mpanao gazety koa indrindraindrindra dia tokony matianina daholo zay tsika vao afaka manantena hoe tsy kisendrasendra na sarindray mipika fotsiny inona ataon'ny Barea iny tsy kisendrasendra hoe Sylvain te hitsambikina indray mandeha amin'le resaka akademia teo ihany hoe mila fotodrafitrasa ary mila atao hoe fifantenana ny filoham-pirenena ihany koa dia efa nilaza fa resaka tamin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis mpanazatra amin'ny Barea fa isy ny atao hoe fametrahana ny hoe fitilinan'ny kilonga malagasy ny latsaky ny 4 ambin'ny folo 5 ambin'ny folo 7 ambin'ny folo taona tsy efa ao anatin'izay ihany kosa ve ao anatin'izay hoe fametrahana an'izay akademia zay isany amaly Cédric menakely Cédric ie mahafinaritra be le initiative hoe anao an'izay fitilina zay fa mialohan'le fitilina ho apetraka aiza le ankizy rehefa voatily rehefa aveo tokony hoe efa misy infrastructure vonona zany ao aoriana kely ao hiaccueilliran'le ankizy efa voatily rehefa aveo dia raha ohatra ka ny hevitry no anontaniana 4 ambin'ny folo 5 ambin'ny folo 7 ambin'ny folo amiko manokana tokony hoe manomboka 1 ambin'ny folo 2 ambin'ny folo 3 ambin'ny folo taona le ankizy dia fa alaina fa tsy miandro hoe 4 ambin'ny folo 5 ambin'ny folo manarak'izay tsy tokony ho centralisena le izy araka tenen'ny zokomena kely hoe amina faritra voatokana ihany ohatra ny misy an'le akademia fa tokony anana ohatra farafahakeliny isaky ny province farany tokony izy dia tokony isy isaky ny 22 région satria rehefa aveo reny 22 région reny ao anatin'ny akademia mavita manana kategoria maromaro isaky ny manana kategoria maromaro zany ny centre anankiray dia avy hatrany any ambany dia fa afaka manao championnat national ianao ohatra entre ny kategoria pourquoi pas sy
ny club ao amin'ilay tanàna misy azy ohatra dia izay champion rehefa avy eo mba miaraka mifanandrana amin'ilay champion rehetra isaky ny 22 région. Ny zavatra tiako ambara dia hoe na manana akademia ary ianao ka rehefa tsy misy championnat dia tsy miprogresse koa ilay ankizy rehefa avy eo, fa mila micréer championnat koa ahafahan'ilay ankizy mivoatra. Reny zany raha ny foot mankony ny amezako azy dia hoe sport na expérience, plus ianao milalao dia plus ianao mivoatra, dia plus ianao zany manao match dia plus ianao miacquérir expérience, dia izay zavatra izay no tena tsy ananan'ny tanora malagasy mpilalao fanatanjahantena. Satria raha ohatra ka raisiko fotsiny ohatra au niveau ny championnat national zao tena vita be mihitsy ny saison anankiray ho ana club de jeunes, tsisy zara raha misy match ray isam-bolana ny any amin'ny section ohatra, sady tsy régulier le championnat, dia ohatrany hoe mandeha anjambany fotsiny zany ny fitantanana ny club aty ambany, fa tsy misy tanjona mazava fa dia hoe asiana karazana fialam-boly fotsiny ho an'ilay ankizy. Dia rehefa te hivoatra isika tompoko dia mila pragmatika, mila réaliste, mametraka tanjona anankiray dia manamboatra ny lalana ahafahana manatratra ny tanjona iny. Zay zany ny hevitra avy aty amiko. Menakely ny resaka fananam-pirenena, resaka championnat hiatrika ny Afrika nareo zao, ampy aminareo ve le fananana itony toerana? Ahoana ny fahitanareo ao amin'ny fosa ny lentan'ny fifananantsika eto amin'ity toerana ity, ary aminareo samy club efa misy fifampiresahana ve miaraka amin'ny fédération hoe tena andao ranga hovaina ny rafitra ity fifananana ity, sa mety amintsika zao mitranga zao? Marina tokoa zany io fanomanana tsy hoe mampy, io fa tenenitsika tao le championnat zany tena hitanao fa tsy mety mihitsy, fa tamin'ny farafara fa niova teo satria nombre de match tsy ampy, le aller retour tokony misy aller retour zany ny championnat. Zay mahatonga izy nytenen'ny bolita teo iny ndehandeha ambany be le volumen'ny championnat eto amintsika, fa zay mahatonga raha azonareo tsara tamin'ny 2 ans passé fosa rehefa andeha nomana zavatra lasa tany Pays-Bas zay, tany Pays-Bas 20 jours tany zay nanomana, satria fantany patron ny fosa hoe tena ambany tas d'expérience. Après niny vao nitombo ny expérience ny ankizy, satria ny championnat zany rehefa hitanao mandeha, hitanao hoe mandeha za Madagasikara hoe mieritreritrana hoe efa ambony be, rehefa mivoaka ria kely ohatrany andeha io fotsiny tena io nao vao mahita fa tsy le expérience le nombre de match mihitsy ny champy. Ka izay mahatonga hoe ndehandeha fa lasa fitenenina mihitsy eto Madagasikara premier tour de vita. Zay mihitsy iazana am'izao hoe mba iny référence nataon'ny Baria iny zavatra tsara iny, mba ahafany le ankizy moraly miakatra, fa azadino fa zao rehefa andehanao Madagasikara ohatra Mozambique zao naheno hoe ny zavatra exploit nataon'ny gasy iny tsy estimeny zany ntsony izy na ohatra zay Maurice, zay mahatonga raha nijery zay des îles anareo taloha rehefa nanao zay des îles samba nahita hoe Maurice lasa be olona ndray nijery baolina, satria par rapport n'le zavatra nataon'ny Baria, satria référence be nataony iny match nataony hoe le nahita nalaza be gasy dia andehanao amin'ny gasy ndao resena tsisa, satria miakatra koa ny côteny, satria rehefa nandresan'ny gasy iny izy tany Maurice dia niakatra ny côte, ohatrany hoe atsika nandresan'ny Sénégal zao ohatra nandresan'ny Maurice any Baria teo iny, dia izy zavatra zay araka ny fanomanana teneninao zany efa manomana zay, fa efa prêt, fa mbola tsy ampy, fa mbola manao zay tous les moyens ahafanay satria ny objectifnay zany tsy io premier tour io fa mba hiditra amin'ny groupe am'izay. Fa nareo club ve mifampiresaka amin'ny fédération hoe andao vainy ty rafitra ty asiana tena fananam-pirenena tena hoe championnat, fa tsy système na coupe tsony, satria ny fahitako anazy matetika antsika système na coupe no ampiasaintsika au niveau national. Marina zany marina zay teninao zany, fa tsy afenoko aminao fa iresako amin'ny fédération zao tsy fantatra izy andresana azadino, fa tsy fantatra misy izy andresana, fa efa nisy resaresaka ihany nataony DTN hoe io le championnat le élite io le ambony io, fa tsy afaka miadresse ny fédération, fa izy am'izao fitiavantsika miteny zao mbola io fedivana 16 maneranareo.